Mariana fa ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna no mpifidy lehibe mandatsabato amin'ny fifidianana l'olona izay totosaina ny 7 Desambra ho avy izao. Araka ny safara navoaka ny CNI nahatratra 700 sy 2,4 ny ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay tafiditra ao anatin'ny listim-pifidianana. Efa ndresaka izay fisokafan'ny fampilezan-kevitra izay moa isika tao anatin'ny sary izay narantsika teo ka tamin'ity andro voalohan'ny fampilezan-kevitra ity dia ny fanome fotoana teny amin'ny Magro Tanjombato ny pitarika ny tim ny lisitry ny kandida olona tim eto amin'ny faritany Antananarivo miaraka amin'ny ben'ny tanàna sy mpanolotsaina tim eto Antananarivo mono anatrika izay feonambe izay. Vonina hiatrika ny fifidianana loholona ary fampitana amin'ny atoko miaraka amin'ny fitondrana hery vaovaon'ny Madagasikara ny tim araka ny fanambarana nataon'ny mpitarika tim nandray fitenenana nandritra ny hetsika teny Magro Tanjombato. Manana fidy lehibe ben'ny tanàna sy mpanolotsaina 5,900 afaka mandray anjara ny fifidianana loholona eto Antananarivo ny tim. Ny HVM no mitarika fahafantatsika izay tamin'ny fantaniana teo nisy 930 sy 900 angambany izay. Dia manaraka azy faharoa ny tim izay tsy mifanalavitra fa eo akaiky 5,20 sy 500. Dia rehefa avy eo moa zany raha ny antoko resana tonga dia any amin'ny 100 le sasa zany. Fa ny akoatran'izay zany le ataontsika hoe indépendant mameno an'ilay isan'ireo mpifidy maro mihisa zany atao amin'ny fahatanana Antananarivo. Fa ny tiako tenena zany hoe raha laharana faharoa zany ny tiako Madagasikara dia misy tsara mihitsy ny fanantenana ary izay moa no aporisianay ny mpikambana ny tiako Madagasikara zany mba tsy atao hoe voareborebo zany hoe fifidianana olona zany satria mety hisy any atao hoe tenter zany hividy olona. Tsy misy indépendant milatsaka, misy ny atoko, misy sisa samy mandrivotra izay hoitiny. Fa ny anay moa zany dia ny hevitra no ampidiana ary ny hevitra foana no entina amin'ny olona fandresen-dahatra fa tsy izay hoe resabolo izay. Nambarandramatoa Olga Malason loha lisitry ny tim eto Antananarivo fa vonona ny tim niatrika ny fifidianana loholona na misy aza ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fomba fanomanana ny fifidianana. Amin'ny andro fifidianana dia miakatra eny amin'ny distrika daholo ny commune rehetra zany hoe ireo mpanolotsaina sy ben'ny tanàna zany mandrafitra n'ilay district. Ka raha tonga eny amin'ny district raha tokony rariny sitsiny zany tokony hoe urne anankiray eo amin'ny district io fa tsy izay ny zava-misy fa isaky ny commune zany dia lasa ohatrany hoe bureau de vote anankiray. Zay midika zany fa tsy dia tena misy loatra ny mangarahara satria lasa tsisy ny secret de vote. Sasany moa miteny hoe tena izay misy ny mangarahara ka fifidianana angeno atao e. Dia noho izany zany tokony mba hajaina izay hoe secret de vote zay. Nitarika netsika teny Tanjombato ny filoha nasionaly ny antoko tim Marc Ravalomanana tao anatin'ny lahateny dia nampatsiahy ny filoha teo aloha fa manana andraikitra fampandrosoana ny firenena ny loholona. Zay tsy maintsy manesy, tsy maintsy mboka manesy satria miaraka amin'ny be fiara sy be famoraka. Mahatonga aho amin'ny fifidianana izay ataontsika fa andresy. Natolotra ary nampahafantarina ny ben'ny tanàna sy mpanolotsaina tim mampiaradia aminy nandritra ny hetsika teny Magro Tanjombato ny olona 10 mandrafitra ny lisitry ny tim eto Antananarivo. Lisitra izay laharana fahasivy amin'ny bulletin tokana amin'ny fifidianana loholona ary tarihan-dramatoa Olga Malason minisitra teo aloha no efa ben'ny tanàna Antsirabe teo aloha ihany koa.